Vaovao afa tanteraka kosa indray efa miankin-doha tanteraka tamin'ny fampiasana ny arina plastika ny mpiantsena eto Madagasikara. Somary sarotra ihany nefa ny ala mahazatra ary ny fanjakana raha nametraka ny didim-panjakana nentina nandrarana ny fampiasana ny fivarotana ary ny fanodonana ny arina sachet plastika dia tokony nandroso sokevitra ihany aloha. Io ny fanazavana sy ny fanamariana nentin'ireo mpiantsena izay mampiasa ny arina sachet plastika teny rehetra teny. Na dia tsy azo ampiasaina intsony aza ireo arina plastika manify latsaky ny 50 micron dia mbola tazana teny an-tsena ihany ireto karazana arina ireto androany. Ny tsy fampin'ny serasera sy ny tsy fahafantaran'ny olona no antony mbola ampiasain'izy ireo ity arina manify ity. Efa fantatrinareo hoe omaly ny farany fampiasana andreny dia manomboka androany tsy azo ampiasaina intsony. Mbola tsy nafantatra, mbola mampiasa izao. Nilaza ireo mpivarotra fa tena ilaina ireo arina manify ireo aminosana ny entan'ireo mpanjifa sy hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ihany koa. Tokony hanome vahaolana ny tompona andraikitra izy ireo mielony ny hanafoanana ny arina sachet manify. Mampiasa indray rehetra tsisy varotana eto kinary ny varotana eto moa. Zavatra tokony atao zany dia tokony hoe renim-panadio ireo zany tokony hanadio kinary ny varotan'ny olona ary moa. Satria reno zany mba hoe moramora mba azon'ny olona ampiasaina amin'ny entana andavanandro. Tokony mba mitondra zany mba mitondra vahaolana amin'ireo mpiasan'ireo zany mba hanadio ny tanàna fa tsy hoe mpivarotra rehetra ny anjaina ino. Io koa mba misy mba tombontsoan'ilay mpivarotra ihany koa zany ilay mpivarotra sachet. Dia inona ary nataon'olona rehefa manjary very karama ny olona raha tsy manao an'io asa iny. Na dia isan'ireo tena mampiasa ny arina manify ihany koa aza ny mpivarokena aminosana ny hena jifain'ny mpanjifa dia efa ela izy ireo no tsy nampiasa ity fonosana iray ity taoriny ny fanenjehan'ny fanjakana tamin'ny volana oktobra ka nampiasa ny taratasy ho aminosana ireo entana. Eo ihany koa no mampiasa taratasy saingy mampiasa ny sachet ihany aminosana ny totokena irery. Nilaza nefa izy ireo fa tsy ampiasa sachet intsony noho izay didy mivoaka izay. Tokony ampiasaina izany amin'ilay famonosana totokena izany. Tena taratasy hono tena miasa amin'ireny tena maro. Izay tsy mpy taratasy ampiasaina voa ny gazety, taratasy amin'ireny mampiasa. Dia fantatrinareo hoe nanomboka omaly ny farany fampiasana ny sachet manify ity. Dia hitako tamin'ny vaovao omaly hoe io farany dia efa tsy vidy tsika fa io ampiny efa tamin'ny any tamin'ny latsinainy. Tsy mampiasa foana zany tsy baika dia tsy misy arahana. Ny tsirairay izany hoe na ny mpanjifa na ny mpivarotra dia samy manana andraikitra avokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka tsy tokony ampiasa ny sachet latsaky ny 50 micron. Arak'izany ireo mpividy izay mandeha miantsena dia tokony vonona amin'ny fitondrana ny tokony asiana ny entana indrindra ohatra rehefa hividy totokena, siramamy, ravitoto sy ny maro hafa.